tandremo izay eritreretin'ny fonao fa izany no iankinany fiainanao. Oabolana faha-efatra andininy faha-7. Sahiran-tsaina mandrakariva ny maro ny amin'ny fomba mahomby enti mitsabo io fotsika olombelona io. Toy izao no ambaran'ny soratra masina: anaka, tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao hihaino izay ambarako. Aza avela hiala eo imasonao izany fa raketo ao anatin'ny fonao, fa aina ho an'izay mahazo azy izany ary fanasitranana ho an'ny tenany manontolo. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy ny loharanon-aina. Dikateny protestanta fanitsiana fahaenina. Anaka, tandremonao ny teniko ka enoy tsara izay lazaiko. Imasoy hatrany ireo ary tehirizo ao am-ponao, fa aina ho an'izay mandray azy tokoa ireo ary fahasalamana ho an'ny tenany manontolo. Tandremo izay eritreretin'ny fonao fa izany no iankinany fiainanao. Dikateny iombonana eto Madagasikara. Tsy teny pahendrena fotsiny akory no raketin'ireo andininy voalaza eo ambony ireo, fa teniny fahendrena dia Andriamanitra. Amin'ny famatorin'ny soratra masina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fotsika, ka raha tiana ny tandrina ny fo dia tsy maintsy mitandrina ny tenin'ny Tompo isika ka mihaino tsara izany. Ahoana ny hoe mihaino tsara izay lazain'Andriamanitra? Manongila tsofina amin'izay ambara ny tenin'Andriamanitra. Mandrakitra ao anaty na mitahiry ilay tenin'Andriamanitra ka misaintsaina izany mandrakariva. Manaiky ny hotarihin'ny tenin'Andriamanitra ka mankatoy izay lazainy. Ny tenin'Andriamanitra manko no miaro ny fotsika manoloana ny zava-misy rehetra, ary raha tahiny ka misy toe-javatra mahatratra na maharatra dia mbola ny tenin'Andriamanitra ihany koa no fanasitranana ho azy. Andriamanitra, omeko hanjakanao ny foko manontolo. Amen.